misy mpamadika tsy vanina ao anatin'ny firaisan-kina fa eny moa le izy dia vakina fotsiny. Sany sy teny zao nanoratra hoe izao dia tsy nanaiky an'io. Tombontsoa manokana le olona no baiko fa tsy tombontsoa an'ilay firenena hoe inona mety amin'ilay firenena. Dia izay zavatra izay hita taratra amin'izao fotoana izao mahatonga hoe vakivaky, mahatonga hoe misaratsaraka, miadana any Mahajanga na teto Antananarivo avy aza mbola olana mifampitory ianona sy anona zany daholo ny zavatra misy. Mission ampanaovina n'ilay prositeny zany dia ny manakana ny tsy fahafahan'ny firaisan-kina manolotra olona fa zao anie. Marobe ny requête nataontsika zany ny fitoriana nataony ny taty anivon'ny firaisan-kina fa tsisy mahazo rariny mihitsy. Fa rehefa Cité-ny Soniaiko no manao fitoriana tany amin'ny CENI mahazo rariny izy. Ary dia ny lavin'ny CENI ny fametrahana ny taratasy filatsako-fidina Andriamatoa Rivo Rakotovao amin'ny anaran'ny firaisan-kina. Mbola tsy vita ihany ity raharaha famotehan'ny Cité-ny Randriana Soloniaiko mahakasika ny firotsako-fidin'ny Rivo Rakotovao ho ben'ny tanànan'ny Mahajanga voalohany hitondra ny anaran'ny firaisan-kina. Araka ny fanaratsika teto dia nahazo rariny ny prositeny indrindrandrindra fa ny fitoriana izay napetraky ny Andriamatoa Cité-ny Randriana Soloniaiko tao amin'ny CENI. Vokatr'izay tsy nahazo milatsaka amin'ny anaran'ny vovonana firaisan-kina i Andriamatoa Rivo Rakotovao fa kosa nomena 7 ora hanomana ny firotsako-fidina vaovao amin'ny anaran'ny tenany manokana na amin'ny anaran'ny antoko izay misy azy. Araka izany rehetra izany dia tsy karatra fa tsy mitsaha-mitombo ny isan'ny mpaneho hevitra amin'ny ity toe-draharaha politika ity fa indrindrandrindra fa mpaneho hevitra politika sy mpaneho hevitra raharaham-pirenena. Ho an'ny Faniriso Erneve manokana dia efa ela noho ny laza, efa ela noho ny sintina lakilosy hoe misy mpamadika tsy vanona amin'ity vovonana ity fa aoka ho mailo ny rehetra, indrindrandrindra fa ny mpikambana amin'ny vovonana firaisan-kina. Ary efa ela tokoa fa tsy karatra zany rehetra zany fa ninia ny kipiny maso ny mpikambana amin'ny vovonana firaisan-kina. Ankehitriny iara-mahita, iara-mahalala, hitampoko, hitam-pirenena fa tsy tahotra, tsy enatra ny Cité-ny Randriana Soloniaiko nametraka fitoriana hanafoanana ny firotsako-fidiny ny olona mpikambana ao amin'ny vovonana izay misy azy. Navery ny Faniriso Erneve moa ny sary ao anatin'ity vovonana firaisan-kina ity, ndao aratsika kely zany. Rehefa niteny taminareo hoe misy olona tsy azo antoka mihitsy ao anatin'io firaisan-kina io dia ireny zao ny hitantsika, hitampoko, hitam-pirenena. Apparemment aloha zany mpikambana efatra, cofondateur efatra no nanome ny signature zany hoe ny faneken'zareo an'izany candidature zany. Ary izy teny tsy nanome satria ny antony dia hoe ny député Afakandro Christian izay any Majunga dia tsy makasitraka ny candidature ny Rivo Rakotovao fa olona hafa ny tiany atao eo dia ny vice PDS izay any Majunga nefa ny vice PDS io Irmar. Dia olona Irmar zany tiany zareo ho apetraka eo ho toanana eo dia tsy nekena le candidat ny firaisan-kina. Na mafesin'ny Faniriso Erneve zany resaka mpamadika matsiravina zany. Hita taratra ankehitriny ho izy fa nivoaka ny tena lokony Cité-ny Randriana Soloniaiko. Tsisy enatra, tsisy tahotra, na sahy nanoratra ny taratasy, nanohitra ny firotsako-fidiny Rivo Rakotovao. Tsy vitany hoe nanohitra fa nangataka ny hanafoanana ny firotsako-fidiny. Ary zany rehetra zany dia nivoaka gazety sy televiziona maro samihafa. Zany rehetra zany dia midika fa tsy hanana ny enatra intsony ny famadihana palitao, famadihana ny fitsipika mifehy ny vovonana. Araka izany tokony saintsaina lalina ihany ny mpikambana ao anatin'ity vovonana firaisan-kina ity hoy Faniriso Erneve. Sany sy teny zao nanoratra hoe izao dia tsy nanaiky an'io candidature ny za dia tsy nanao sonia candidature ny firaisan-kina tany Mahajanga ka tsy ekenay ny ilatsana amin'ny anaran'ny firaisan-kina. Tsy nanao sonia ianao fa ny olona anankiefatra nanao sonia. Dia rehefa tsy manaiky ianao zany tsy midika hoe ianao zany no manana voix prépondérante ao, mitovy amin'ny voix-ny olona rehetrarehetra. Misy co-présidence ao dia misy ny membre ny bureau politique. Kanefa rehefa ianao zany be noho ny vitsy manoloana ny be sy ny maro dia mandefitra ny amboponao izay ny atao hoe anatin'ny
fikambanana le lettre de nivoaka hitantsika teny amin'ny tambazotra rehetrarehetra na lefa tany amin'ny senia na tonga ny senina na raroatra ihany koa zarany aza nisy aniny tonga de hoe lavina zany ny candidature ny Rivirakotovao amin'ny alalan'ny firaisakina. Heureusement hoe zay zany de afaka milatsaka amin'ny anarana olona hafa izy zay nalatsany amin'ny anarany HVM moa zany izay zavatray. Mbola fanehonkevitry fanesoerinay avy ihany raha ny amin'ny manokana dia zao rehefa nanaiky niditra ao anatin'ny vovonana ny antoko politika anankiray dia tokony manaiky ny fitsipika mifehy ao anatiny fa rehefa tsy manaiky kosa dia aoka mba ametra-pialana na hiala moramora fa lasa manala baraka tena manala baraka ny vovonana izay ivondronany antoko politika maromaro izay mikatsaka ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Io zany tsotra rehefa miditra anatin'le vondrona ianao de manaiky ny fitsipika. Ny fitsipika ao de hoe ity ny candidat izay atolotry ny firaisakina dia eken'ny rehetra na eken'ny be sy ny maro na eken'ny majorité. Fa tsy hoe misy olona ka manana droit de veto hoe raha ohatra ka ianana tsy manaiky de tsy ekena le izy. Rehefa tsy manaiky ianao de mela ao anatin'le vondrona fa manala baraka tena sady misoratra ohatry ny vaiakandrina hoe ianao zany le anisan'le mpamadika ao amin'ny fomba ahoana moa zany hoe tsy manaiky ny candidature ny Rivirakotovao ny prositeny izy rehetrarehetra manomboka hatrany président zany hoe siteny sy ny candidat sy ny député an'zareo any Majunga tsy manaiky an'io candidat io de na zareo mangina fa tsy hoe izy koa ny andeha hanolotra olona ry amin'ny fitondrana izay vice PDS tao Majunga irmara no avadika lasa prositeny de ilatsaka ao. Amiko zany zavatra any de tena voalazo ao anatin'le règlement intérieur izay mifehy an'io vondrona politika io hoe raha ohatra ka efa misy candidat ny firaisakina ao amin'ny toerana anankiray de tsy mahazo mandrotsaka candidat amin'ny anarany antoko izay mpikambana ao anatin'ny firaisakina intsony ilay antoko. Fanampin'izay efa ela fanesoerinay no efa natsikaritra fa olona tsy manana etika politika ny prositeny indrindra fa siteny randrenasolony aiko. Porfon'izany ny fihetsiky siteny randrenasolony aiko tao amin'ny Assemblée nationale na tao amin'ny antenne maire-pirenena. Toy izany ihany koa ny fihetsiky afakandro Christian nandritra ny fivoriana izay natao tao amin'ny lapany antenne maire-pirenena. Hitantaratra izy ireo fa mitakosina no sady miezaka manohana ny pomban'ny fitondrana tao amin'ny lapany antenne maire-pirenena. Raha ho an'ny fanesoerinay manokana dia zao raha tena manana etika politika tokoa i afakandro Christian sy siteny randrenasolony aiko dia tsy nanao ireny fihetsiky ireny. Fa eto de tena tehiteny satria ny vahoaka tsy azo fitana efa nampimemena tsika rehetra zavatra nitranga teo amin'ny Assemblée nationale tamin'ny andro ny fidiana tamin'ny andro ny fidianana ny birao politika ny birao maharitry ny Assemblée nationale satria teo de hitatsika tsara mihitsy io afakandro Christian io nanao hoe iza dia manolotra ny soflira nanana enao zany en tant que mpanohitra de misy koa ny éthique politique ataonao ao anatin'le resaka fa tsy hoe mandeha freestyle enao eny za ohatrany tikotiko ry olo amin'ny fitondrana ry de toanako rehefa te anderery enao de miala ao anatin'le firaisakina fa tsy manimba ny zany fanoherana ohatrany. Tsara mazava mihitsy ao Madagasikara fa misy ny pro-fitondrana de misy ny mpanohitra fitondrana de misy indray ireo zay mpanohana fitondrana milaza fa zay tsy momba ny tsy momba ny roa satria tsy teo ratsy eo anatrehan'ny vahoaka malagasy. Ny vahoaka malagasy dia manohitra fitondrana ny akabiazany de mody manao hoe zay tsy manohitra an'izany izy. Rehefa tsy manohitra ianao de pour ianao zay ny dikany, rehefa tsy pour ianao de contre ny dikany fa tsisy an'izany hoe zay sady tsy pour ny tsy contre non. Tsy nanao fanehonkevitra tsotra zao ifanesoerinay fa nametraka vahaolana nametraka torohevitra mba ahafahany vovonana firaisan-kina miarina
manohy ny tolona ho an'ny vahoaka malagasy. Ny vahaolana dia zao, dia ny mbola manomboka, mbola tsy misasaka ny lalana, dia tokony esorina avy hatrany ny tsy parifary. Tokony esorina avy hatrany ireo mpamadika sy mpamotika ny tolona. Raha lazaina fomba hafa dia zao, raha ny lalànan'ny firaisan-kina no jerena no ampiarina, dia azo atao tsara ny manesotra ny sy teny rendrena soloneko tsy ho mpikambana ao amin'ny vovonana firaisan-kina. Toy izany ihany koa hiafakandro kristian. Raha idirana lalindalina zay dia tokony hametra-pialana sy teny rendrena soloneko amin'ny maha filoha-levitra ny teny meram-pirenena azy avy amin'ny vovonana firaisan-kina. Raha tsy mametra-pialana izy dia azo atao tsara manala ny sy teny amin'ny maha filoha-levitra ny teny meram-pirenena azy eny anivony anteny meram-pirenena. Raha ny tokony ho izy raha io règlement intérieur io no ampiarinareo dia tokony déchu afakandro kristian, déchu tsy ho mpikambana ao anatiny, tsy ho député ny firaisan-kina intsony, ary tsy tokony ho lehibe ny fanoherana isiteny amin'ny anaran'ny firaisan-kina satria tsy mitondra ny anarany amin'ny mafiraisan-kina izy, samy mitondra ny anarany amin'ny masiteny, prositeny ny antokony izy. Dia nefa izany zavatra ny mandeha à l'encontre, mandeha mifanohitra, manohitra ny mpanohitra izy zany ao anatin'izay démarche an'izay dia amiko zany dia vao manomboka ny lalao dia tokony asorina ny tsy parifary. Raha ohatra ka io no efina mandritra ny 5 taona dia imagineo zany hoe izy au dernier moment ny mpanohitra rehetra milaza hoe mila onga ny Andry Rajoelina, mila miala Andry Rajoelina, dia izy zany milaza hoe za lehibe ny mpanohitra, za tsy d'accord amin'izany fa tsy mila korotana ny malagasy. Non, tsy izy ny manana veto, tsy misy manana veto ao anatin'ny firaisan-kina io, na i cité na i Ravany na ny Tsaratafina na ny HVM na ny APM. Mahazo aina ny mpoma fitondrana manoloana ny disadisa eny anivon'ny vovonana firaisan-kina ankehitriny. Nanamafy ny fanehoan-keviny hatramin'izay Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy raha ny vahiny tao amin'ny televiziona Viva Madagascar. Izao te zava-misy ao amin'ny vovonana firaisan-kina ho izy dia manamarina zavatra ny fanoresahany tamin'ny volana vitsivitsy lasa izay, indrindra fa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena lasa teo. Ny fikambanan'ireo mpantoko politika maromaro izay manohitra an'Andry Rajoelina dia tsy misy tombotsoa ho an'ny firenena fa tombotsoa manokana, tombotsoa ho an'ny antoko izay misy azy. Ary voaporofo zany ankehitriny ho izy fa ny korotana ny vovonana firaisan-kina. Hita taratra fa ny katsaka ny tombotsoany manokana sy tiany randrena soneko ny tory ny Rivola Kotovao izay saika hilatsaka ho fidina amin'ny anaran'ny firaisan-kina tao Mahajanga voalohany. Sady raha teo izy ireo mpikambana ao anatin'ny vovonana firaisan-kina dia tsy natao hiaraka velively, tsy natao hiara-iasa. Hita taratra izy ireo fa mikatsaka tombotsoa manokana, mikatsaka tombotsoa ho an'ny antoko izay misy azy. Naka ohatra vitsivitsy izy toy ny Andriamatoa Marika Ravalomanana sy Tiny Randrena Soloneko dia tsy natao hiaraka mihitsy. Toy izany ihany koa Ihajo Andrianenarivelo sy filoha teo aloha Marika Ravalomanana sy ny maro hafa. Ny olana lehibe ny amin'ireo alliance ireo dia alliance contre nature, zany hoe tsy olona tokony hiaraka ny miaraka. Rehefa izy no alliance contre nature ohatran'izay dia hoe tombotsoa zany no mibaiko tamin'izany, dia hoe ndao anongana atao amin'ny fomba rehetra izay anonganana n'Andriamatoa Andry Rajoelina na tsy iverenana n'Andriamatoa Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana intsony izay ny tena natao dia mitambatra. Ahoana moa ny ahafahanao mieritreritra hoe Ajo Andrianenarivelo hitambatra amin'ny Marika Ravalomanana na Rivola Kotovao HVM hitambatra amin'ny Marika Ravalomanana na ohatrohatran'izany na Cité Randrena Soloneko hitambatra amin'ny Marika Ravalomanana, zavatra tsy azo ny saina ny eritreretina nge. Dia zay alliance contre nature zay mazava ho azy tsy maharitra le fiarahana satria tombotsoa no mibaiko fa tsy tena hoe inona no tombotsoa manokan'le olona no mibaiko fa tsy tombotsoa an'ilay firenena hoe inona mety amin'le firenena. Dia izay zavatra izay hita taratra amin'izao fotoana izao, mahatonga hoe vakivaky, mahatonga hoe misaratsaraka, miadany any Mahajanga na teto Antananarivo avy aza mbola olana mifampitory anina sy anina zany daholo ny zavatra misy mahatonga izay dia mazava ho azy hoe tsy mahafototra araka ny tenenao teo ilay nananganana ilay fototra nananganana ilay alliance na ilay fiarahana ny tsy mafy satria kajikajina tombotsoa manokana ny tao fa tsy ataontsika hoe faresen-dahatra na tombotsoa ny firenena no mibaiko. Dia rarany raha ohatran'io. Naneho ny heviny manokana i Fidèle Razarapir tsy karitra ankehitriny fa
to hitataratra miara-miasa amin'ny fitondrana isy diny randrena soloneko profony zany dia zao raha nametraka fitoriana ny avy tao amin'ny fanoherana indrindra fa nyvovonana firaisan-kina nametraka fitarenana makasika ny tsy fahatombombana ny fifidianana ohatra toy ny hoe fisiny alabato fampiasana fitaovam-panjakana olo-panjakana sy ny sisa ny zavatra nahagaga nefa dia nololavy ny seny nololavin'ireo tompona ndraiky mpanjakana fa indrindra ireo izay misahana ny fifidianana ankehitriny nefa fa rehefa sy teny randrena solonyaiko no nametraka fitoriana mitory ny olona avy amin'ny vovonana firaisan-kina izay misy azy ihany dia notohanana ny mpitondra fanjakana nomeny fahafampo sy teny randrena solonyaiko tamin'ny fitoriana izay napetraka fangatahana ny fanafoanana ny firotsako fidin'ny rivo rakotovao ary tena nahazo valy ny nahafapo tokoa Andriamatoa sy teny randrena solonyaiko tena mampalasaitretra zany voapetraka ny candidature ny président Rivo Rakotovao na dia teo aza le fitoriana nataony vice-président sy teny randrena solonyaiko co-président firaisan-kina ny zavatra nanaovana le fitoriana dia ny tsy ahafahan'ny Rivo Rakotovao ametraka ny taratasy filatsako fidiny amin'ny anarany firaisan-kina dia satroka aza maratra ozy ny fanjakana ao anatin'izany ary eo ny ahitantsika le zavatra maramara ao anatin'le fihetsika le prositeny satria marobe ny requête nataontsika zany ny fitoriana nataony ny tatianivon'ny firaisan-kina nanao tsika teny anivon'ny senia nanao tsika teny amin'ny tribunal administratif nanao tsika zany tamin'ny dingana rehetrarehetra fa tsisy mahazo rariny mihitsy ny zavatra zay nataontsika raha mbola resaka zotra pitaraina na ara-pitsarana nataon'ny firaisan-kina mandidina resaka fifidianana dia ny fandavana no nataon'ny rantsa mangaika rehetra mifandraiky amin'izay fa nahagaga tsy haiko amin'ny anaran'inona fa rehefa sy teny randrena solonyaiko no manao fitoriana tany amin'ny seni mahazo rariny izy ary dia ny lavin'ny seni ny fametrahana ny taratasy filatsako fidina Andriamatoa Rivo Rakotovao amin'ny anaran'ny firaisan-kina hainao raha manaka an'izao fanampin'izay novakiany fidèle Razarapiera Bantsilana ny ity toedra raha ity raha ny fahitany azy dia sao ny mission an'ny prositena ankehitriny dia manao izay fomba rehetra amotehana ny firaisan-kina fa ny zavatra tsikatra dia zao tsy mandeha irery izy ireo fa tohana ny fitondram-panjakana profony zany raha nametraka fitoriana isy teny randrena solonyaiko dia voaraiso aman-tsara ary nofoana ny seni ny firotsako fidiny Rivo Rakotovao tamin'ny anaran'ny firaisan-kina fa ankehitriny moa mahazo malalaka izy amin'ny firotsako fidiny amin'ny anaran'ny tenany manokana na amin'ny anaran'ny antoko izay misy azy antoko HVM mission ampanaovina n'ilay prositeny zany eto dia ny manakana ny tsy fahafahan'ny firaisan-kina manolotra olona fa zao ane tsy ny anarana ane mahafiraisan-kina ny olona fa le olombelona ao anatiny mirahina ny tena firaisan-kina tsisy hevitra ihany nareo prositeny zany ao anatin'le izy satria nareo mandatsaka amin'ny anaran'ny prositeny fa ny firaisan-kina tsy ilay anarana fa le olombelona hoetin'le entité samihafa mirahina aoriana n'ilay olona zay atolotra atao hoe Rivo Rakotovao ny atolotra ny firaisan-kina dia aorianan'io ny olona rehetra fa tsy hisy hoe ny prositeny any dia hoany le olona mandrafitra n'le firaisan-kina nefa vice PDS ny tanànany Mahajanga no atolotra ao zay volomboasary mahatsikatra fidèle Razarapiera fa afaka ny Christian dia égale orange égale loko volomboasary satria efa tsy miafina amin'ny rehetra fa olony volomboasary no kasain'izy ireo apetraka ao Mahajanga voalohany amin'ny anaran'ny prositeny araka ny hitantsika amin'ity sary ity ny candidat izay tohanan'izy ireo dia mbola namonjy ny congrès ny Irmar ary ny tena voaingana dia namonjy sy nanotrona ny firotsako fidiny en candidat Irmar tao Mahajanga voalohany hitataratra eto ny candidat Nina miaraka amin'ny candidat atolotry ny siteny ho ben'ny tanàna ny Mahajanga voalohany afaka ny kristiany zany mira volomboasary zay zany ny zavatra misy
satria manosika volomboasary ho kandida nefa le volomboasary io manana ny dady fa atosiky afaka androny olony volomboasary ho lasa be ny tanàna mahajanga tapo tanàna alatsiny ah alatsiny ah fa tsy fantatro hoe politika viaiza aloha mahacorrecta an'izany ankoatr'izay tsara ihany raha apetraka eto ny vaovao farany mahakasika ny firotsako-fidininy Andriamatoa Rivola-Kotovao ho candidat be ny tanàna ny mahajanga voalohany araka ny fizarana izay nataony tao am-pejiny dia zao efa tafapetraka eny amin'ny ovaiky ny taratasy firotsako-fidiny izay nataony amin'ny anarany Antoko HVM toy izao no nambarany tao amin'ny page Facebook iny lasy izao ifanome tanana ampandrosan'ny tanàna ny mahajanga isika irotsako-fidina ho be ny tanàna ny mahajanga voalohany ny tenako izay atolotry ny Antoko HVM hitantsika itsy ambany ny taratasy ny firotsako-fidiny avy tamin'ny Seny Foibe ito mpamarana dia zao hita taratra fa mamaivay tokoa ny raharaha politika mitotongana ary mikorosofana ny vovonana firaisan-kina ankehitriny fa ny onkevitra maro samihafa no narahantsika teo vahaolana tokana no meny fanesoernève dia zao tokony esorina avy hatrany ny tsy parifary diany mbola tsy misasaka ny lalana diany mbola manomboka ny ady raha lazaina fomba hafa ny vahaolana izay nomeny dia ny fampiarana ny fitsipika mifehy ny vovonana firaisan-kina rehefa ampiarina izay fitsipika izay dia mazava ho azy fa tokony ametra-pialana izy teny ranena soniaiko amin'ny mahafiloha lefitra na teny meram-pirenena azy amin'ny anaran'ny vovonana firaisan-kina fanampin'izay rehefa tsy manaiky ametra-pialana izy dia azo atao tsara ny manesitra azy amin'ny toerana mahafiloha lefitra na teny meram-pirenena azy araka ny voalazany lalàna vilona mifehy ny anteny meram-pirenena sy mifehy ireo solombavam-bahoaka eny anivona teny meram-pirenena toy izany ihany koa i afakandro Christian izay hita miariary fa miezaka mamotika ny tolona izay ataony vovonana firaisan-kina azo atao tsara ho ifanesoernève ny mampiatra ny lalàna na fitsipika mifehy ny vovonana firaisan-kina azo atao tsara ny manala azy ireo ho tsy mpikambana intsony ao anatin'ny vovonana maro dia maro ny fanehoan-kevitra azo resahana fa ireny ihany no resantsika androany ary izay ihany koa mamarina ny videontsika androany aza dino misabone sy manisy izay mana video antsika amin'ny manaraka indray